Araba topoko lafinaritra topoko vavy ankafaliana indray no iarahana aminao amin'ity takarivan'ny sabotsy fa 7 ny volana oktobra 2022 ity manasanao ampanajana anaraka ny fampalalambavao amin'ny farany sabotsy ny andro iban-toerana kokoa ny lafiny sosialy araka ny fanambarateo dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny tranga mpiaramonina no azo ambara azy zay ngamba no hoentsika misantatra ny fampalalambavao ny mifahomafao be ny resaka tatoato fa nodimandry ny mpihira malaza malagasy Doudou Michel misy mihitsy aza mono nandefa tsao samihafa makasika izany rehetra izany nisy ny fiaonana izay nataony fianakaviany ity mpanakanto malagasy ity tamin'ny mpanao gazety ary nanambarany fa mbola velonaina soma tsara i Doudou Michel miandrandra ny fivoarany toe-pahasalamany rehetra noho izany. Mbola velona fa tsy maty Doudou Michel io namalin'ny fianakaviana ny tsao nandeha mikasika ny hoe fahafatesana ity mpanakanto ity anisan'ny solotena ny fianakaviana nanao izany fanambarana izany androany tetsy ampandrana i Mamirakoto ary malala soda ny Doudou Michel. Milaza aminareo fa ny vaovao eno tamin'ny aina manjery anankiray sy ny hita tamin'ny gazety dia tena teraka alahelo ary indrindrindrindra nampisorotana amin'ny fianakaviana. Nitodika tamin'ireo mpanao gazety moa ny fianakaviana ary dia nangataka ny mba hanamarinana tsara ny vaovao mialohan'ny hamoahana izany satria mety ho maro ny voka-dratsy ny famoahana vaovao tsy marina. Manaovanareo fanadihadiana tsara vao mamoaka vaovao. Eto aloha dia tiako milaza aminareo zany fa zao ao Doudou mbola velona izy marina fa mitsaba azy zahay fa ny fitsaboana koa tsy milaza hoe maty izy. Raha ny fanazavana trantsy dia efa tapabola ny Doudou Michel izao no tsaboiny etsy amin'ny hôpitaly Agéra etsy amin'ny Pefilo ary maso ao amin'ny famelomanaina ny toe-pahasalamany mbola mitsabo izahay io ny fianakaviana ary manantena ny fahasitranany.